teny amin'ny EPP Ambatobe no nanatotosa ny fandatsaham-bato ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina Androany tsy nanadino ny nanentana ireo vahoaka malagasy anefa ny adidiny izy satria dia zo omeny lalam-panorenana ny tsirairay tokoa ny fandatsaham-bato. Ny voalohany indrindra dia zoa sy adidya no mifidy. Zay dia mampiseho ho an'ny vahoaka malagasy ny ohatra fa navita didy ho an'ny firenena satria zava-dehibe loatra amin'ny safidy ary tondalana indraindray amin'ny firenena ny androandroany ahafahana misafidy mamaritra ny hoavin'ny Madagasikara sy ny malagasy tsirairay avy amin'ny 5 taona manaraka. Noho izany dia eto mbola manetana ny vahoaka malagasy tsirairay avy hoe tsisy afaka anafaka an'izay zoatsika hifidy sy safidy zay. Afaka atao tsara mifidy ary ny zavatra mahavelom-bolo dia maro be ireo olona mifidy ankehitriny fa mbola mampirisika ny olona rehetra anefa an'izay adidy zay ary indrindra na tsy nahazo kara-pividianana ary ianao fa manana kara-panondro ka ao anatin'ny lista ny anaranao dia afaka mifidy amin'ny alalan'ny kara-panondro rehefa vao marina ao anaty lista zany ny anarana. Mampirisika ny olona rehetra ny olo-pirenena rehetra mba ho avy maro be tsika aneo an'izay adidy zay fa betsaka ny tonga naneo an'izay adidy zay fa mbola manafy an'izay satria masina loatra ity tanindrazantsika ity. Navita ny adidiny ihany koa ny kandida sy teny Randrianazolo ny Haiko teny Ivandry izy no nanatotosa izany fandatsaham-bato izany androany. Tena zava-dehibe ny fifidianana ary tokoa aho miantso ho an'ny antsika rehetra koa zay mbola tsy mifidy mba ho tonga anefa ny adiditsika hifidy satria tsy resaka fiainan'ny kandida io hoe izy no folobereny marina izany fa ny hoavitsika taona indray io fifidianana io ary izay ny antony anetanako antsika rehetra. Hoentitra ny fitandrona ny filaminana mandritra ity fifidianana ity ary efa vonona amin'izany ny mpitandro filaminana araka ny fanazavany ny filoham-panjakana ny Jeneraly Ravalomanana Richard. Nanao antso ihany koa izy ho an'ny olom-pirenena anefa ny adidiny amin'ity anio ity. Vita somatsara ny adidy amin'ny tanindrazana nandrotsabato zany teo alo minso matoko fa tokony lamintsika ny SADC sy ny COMESA sy ny Africaine sy ny OIF le niresaka omaly dia samy resy reo andreo atao le fifidianana fifamandeha araka ny tokony ho izy io efa andresana amin'ny koa hoe ny fitandrona filaminana zany dia tsisy olana mihitsy le izy fa misy ny provocation zay atao fa mpitandro filaminana miezaka araka izay tratra tsy ho tratran'ireny provocation reny fa kosa entitra amin'ny fandraisana andraikitra zany entitra zareo zay tena manakorotana sy ny sisa dia tsy maintsy mandray fepetra zareo misambotra anazy dia hanolotra azy amin'ny fitsarana rehefa. Ny antsiko fotsiny zany ataoko amin'ny vahoaka malagasy dia efa mandeha le fifidianana. Itsika zany tokony manaraka ny lalàna rafitra demokratika mandeha amin'ny fifidianana dia aloha samy mandeha mifidy daholo. Zava-dehibe ny fifidianana mba hanamafisana ny demokrasia. Isika raha teo firenena taondalàna ary manaja izany hoy ny Premier Ministre Saint Christian androany. Zava-dehibe tokoa amin'ny tantaran'ny firenentsika fa atao anatin'ny 5 taona zao tamin'ny taona 2024 dia safidy isika ny iainan'izany demokrasia zany. Amin'ny fotoana telo amby roapolo sy arivo ity hitantsika ihany koa ny safidy ny malagasy dia mba iainana zany fanatevenana zany demokrasia zany hitan'ny firenentsika. Nanao ny asany koa ireo observateur international na mpanara-maso iraisam-pirenena tonga manara-maso ny fifidianana eto amintsika tamin'ity androany ity. Nahita izy ireo fa voaja ny fenitra ara-demokratika ny fifidianana ary nambarany fa isany tatitra izay ataony any amin'ny iraisam-pirenena mikasika ny zava-misy hitany teto Madagasikara. En tant qu'observateur, nous sommes invités par la Commission électorale nationale indépendante sur la base du départ, on sait qu'il y a 13 candidats.
Jusqu'à preuve du contraire, sur les bulletins uniques que nous constatons dans les bureaux, figurent les 13 candidats. Maintenant, s'il y a eu des questions d'humeur qui n'ont pas élu parmi certains candidats, nous pensons que rester dans l'esprit républicain, c'est d'aller conquérir le pouvoir dans les urnes. On ne peut pas conquérir le pouvoir dans la rue, ce n'est pas possible. Alors nous constatons que les 13 candidats sont en compétition. Donc par conséquent, nous ne pouvons qu'apprécier ceux qui ont bien voulu se manifester comme parti politique en menant la campagne et ceux qui ne l'ont pas fait. On ne peut pas les condamner parce que c'est un choix. Vous savez, en démocratie, c'est question de choix. Vous pouvez être libre, c'est la liberté. En démocratie, vous dites je vais, vous allez. Vous dites je ne vais pas, personne ne vous. Donc en démocratie, il y a une question, vous choisissez entre le pays ou le désordre. Alors ici, nous sommes dans un contexte panafricain. Nous sommes observateurs, mais nous sommes africains. Donc notre but principal, c'est de venir regarder techniquement, est-ce que ceux qui ont accepté d'aller voter votent dans les bonnes conditions, est-ce que ça respecte les normes légales pour voter. Voilà le rôle de l'observateur. Et au soir de cela, nous allons préparer un rapport que nous allons adresser à l'endroit de la communauté nationale et internationale pour les dire cette élection à respecter les normes techniques élémentaires et surtout transparentes, libres et crédibles.